Teraka tao anatin'ny fiarahamoniny fahantrano, fadiran-nofany eo amin'ny fiainan'ny fahalalana. Iteny hoe fahalalana, nofy angamba zany. I fanantenana, vao efa te namonjy dia tsy nanana an'izany. Lehibe eny amin'ny lalana fa tsisy mitaiza, fohy isa-maraina fa tsy hay hoe makaiza, tsy misy antom-pisiny fa tsy azo atao mahakivy, tsy indray isa-taona fa isan'andro ny krizy. Any ambany aliko ny mpandeha no mivarotra antsika, eny an-tany manam-panahiny miandro fahavelomana, nanaiky ny onona amin'izay hita isan'andro, fa fady no manome tsiny. Isaorana izao malala-tanana, fa nanampy anay ho velona, vita ny androany, dia mandry. Any anatin'ny nofony manantena, any izay mpanan-karena tsy lavo ny tany, tsisy mamey iny tontolo iny, sambatra tanteraka ao any, tiako ny tontolo nofinofiko izany. Ny ankizy dia mananjo hianatra ho salama, hianao anatin'ny tontolo mampivelatra, anana maha izy azy, arovana amin'ny herisetra ho voarin'ny lalàna, aneho hevitra, isakafo sy mitafy, hiala voly. Tahako ny nofinofy ireo zo fototra ireo, raha ny ankizy eny amin'ny lalana mijerena, tsy manatsafidy fa mirenireny. Hiara-ny herisetra raha moraly avy any amin'ny manodidina azy izy ireo, dia voatery mangataka eny rehetra eny. Inona moa no afaka ataony fa mbola ankizy eo ambanin'ny fahefan'ny ray aman-dreniny izy, ray aman-dreny izay teren'ny fiainana ihany koa satria teraka marobe nefa milomano ao anaty fahantrano. Ny amin'ny mba hivelomana dia entana avy ny tsimponina, ka varotana, mety azony eo amin'ny 1,000 na 500 isan'andro. Raha ny fiainany misampiraitam-po indray no resahana, dia vao mahay mahakivy. Izay ankizy eo antenatenany ihany no mandeha mianatra. Ireo zokiny indrindra manampy ny ray aman-dreniny, dia ny zandriny indrindra mirenireny, mangataka. Tsy lasa lavitra aiza nefa ireo mahita fianarana, fa mijano eo amin'ny kilasy fahafito na ambanin'izany. Lankely ohatra, vao mahay mamaky teny sy manoratra dia mijanona. Eo amin'ny fahadolan-tsento dia tsy manatsafidy ny vehivavy fa tafiditra ao amin'ny tambajotra mpivarotena tsy ampy taona. Ny lehilahy mivarotra fanahy dia lasa mangalatra, mamaky trano na manareritreritra anaty zava-mahadomelina dia migadra no efa rany. Dia tahaka izany ny ainan'ireny ankizy eny amin'ny lalana. Manoloana ireo fanosoesoena zon'olombelo ireo dia manontany tena hoe tany-tandalàna ve Gasikara? Aiza ny fampiarana ny sady iraisam-pirenena mikasika ny zon'ny ankizy? Mbola manan-kely ve ny fehezan-dalàna famaizana? Nakaiza ireo mpiandraikitra ambony tokony hiaro sy hanatanteraka izany? Mazana mantsy dia ny sarin'ireo ankizy ireo no aseho fahitalavitra sy tambajotra sosialy rehefa te hahazo vato ny kandida iray. Manome toko be an'ireo olona sahirana rehefa manao fampelezan-kevitra hoe iova ny fiainana, ho voahaja ny zony, ampiarina ny lalàna fa tsy eny ambony taratasy fotsiny, fidio aho dia iova ny fiainanareo. Nefa dia rehefa mahasesa dia adino ny tokony omena, lasa miraviravin-tanana mpitondra, mitony fanararaotana ny ankizy tsy ampy taona. Fa fotoana izao nomezana fiainana miendrika ireo ankizy ireo, ny vahaolona voalohana amin'izany dia ny fandraisan'ny fanjakana andraikitra manoloana ireo ankizy mirenireny ireo, satria ny fanjakana ihany no manana tanjaka sy fahefana lehibe indrindra mampiova zavatra. Noho izany, ilaina ny fampitomboana ny teti-bolam-panjakana mikasika ny sosialim-bahoaka mba ahafahana manampy ny ankizy sahirana. Ampiasaina ny fahavahana mahabo, ohatra hoe tsy mandoa saram-pidirana ny ankizy sahirana manomboka any amin'ny EPP ka hatrany amin'ny lycée. Asiana tetikasa kopia fahobe maimaimpoana isaky ny 3 volana. Ampiroboroboana ny trano koltoraly ho an'ny tanora isaky ny boribory-tany. Koa satria misy ny ankizy mirenireny, dia satria misy ny ray aman-dreny manome alalana an'izany. Noho izany, ampahafantarina azy ireo fa tsy ara-dalàna no mampiasa zaza tsy ampy taona na dia izany any azy, ka mahavoasazy. Ilaina ihany koa ny fanentanana azy ireo amin'ny fandrindrana fiainam-pianakaviana, fa ny tena vahaolana fototra dia ny famoronana asa ho an'ireo ray aman-dreny mba tsy ho alefan'ny miasa intsony ilay zaza. Ny entina matsiny ireo tetikasa ireo dia tsotra. Ampiasaina amin'ny tokony ho izy ny fanampiana azo avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena sy ny hetra ilaina amin'ny vahoaka. Tsy nofinofy mandehandeha fa afaka tanterahana. Tsara ny manana vinavina, fa ny tena tsara dia ny manatanteraka izany. Olombelona tahaka antsika izy ireo, ankizy mitovy amin'ny hafa ihany, ndao hiara-entana nome ho avy tsara azy ireo.